vondrona Armada, Mapara, Iaraka Isika, Havana, ARD, Maitso Hasin'i Madagasikara, Malagasy miara-miainga. Eo anatrehan'ny fikatsohan'ny raharaham-pirenena ankehitriny, ny fioaram-pefy ataon'ny fitondrana mamparefo ny demokrasia, ny fanitsakitsahana miverimberina ny lalam-panorenana sy ny zo sy fahafahana fototra ary ny fandavana ny fifanantonana, dia heverinay fa tonga ny fotoana anehoan'ny vahoaka ny safidiny amin'ny alalan'ny fanatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena mialohan'ny fotoana, hany lalana tokana antoky ny sy ny fitoniana sy filaminana ilain'ny firenena na inona ho fanapahan-kevitra avoakan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Amin'izao ankatoky ny fankalazana ny 550 taona nazahoan'ny Malagasy ny fahaleovantena izao, dia miantso ny vahoaka Malagasy tsy ankanavaka mba ampiseho fitiavan-tanindrazana sy fahavononana handray an-tanana ny hoavin'ny firenena amin'ny alalan'ny safidy demokratika. Manao sonia ny filohan'ny antoko rehetra, Andriamatoa Président Nirina Rajoelina, Andriamatoa Ajo Andrainay Narvelo, ny tenako Sara Georges Rabiarso, ny Généraly Camille Vital ary ny Docteur Jean-Louis Robinson. Sotra tompoko.